akora fototra ampiasaiko dia taratasy araka ny anarany hoe poti taratasy création dia tena arabaka teny mihitsy hoe poti taratasy satria potika taratasy maromaro no atambatra ho zavatra iray azo ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro, amin'ny fiainana any an-tokantrano, amin'ny fiainana rehetrarehetra. Fandraisana anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, za tsy mahavita hoe za rery hiaro ny tontolo iainana amin'izay taratasy ho ampiasaiko, fa fandraisana anjara dia mampihena. Tsy foana mihitsy ny fampiasana ilay taratasy ny sachet, fa mampihena ny fampiasan'ny olona izay dia mampihena ihany koa sady manao fanentanana ny olona tsy hanaparitaka taratasy fahatahiny fa karoka hevitra hafa no dinana anazy ho azo ampiasaina indray. Toetra tokony ananan'ny mpamorona raha te ho tafita amin'ny artisanat dia mikaroka zavatra tsara, kanto ilain'ny olona amin'ny fiainana andavanandro fa tsy hoe ho tehirizina anaty armoire na ohatra fa zavatra ampiasaina matetika dia zavatra manintona maso izay ilay hoe kanto dia ianao manana ny mampiavaka anao manokana fa tsy mangalatahaka. L'idée lui est venue d'aider les femmes victimes de violences conjugales en leur offrant un travail. Ces dernières sont devenues des collaborateurs proches. Za niasa tamina projet ndraikitra vehivavy victime violence conjugale dia tapitra le projet dia ireo vehivavy ireo tsy foiko hiverina ho victime indray dia teo no nanapa-kevitra hoe ina zavatra azoko hanampiana an'ireto vehivavy reto zavatra azoko iarah-miasa amin'ireto vehivavy reto mba tsy ho victime intsony izy eo amin'ny fiainany dia teo no nampatongana ny eritreritra hoe hijery matière première tsy mbola fampiasan'ny olona andeha hiaro ny tontolo iainana amorona asa eo an'ireto vehivavy reto dia teo no niainga hoe andeha taratasy no ampiasaiko. Miezaka mitady zavatra vaovao fa aza hoe za tsy manana diplôma, za tsy mahay manoratra, za tsy mahay mamaky teny fa ny ankabetsahan'ny olona iarahako miasa sady tsy mahay manoratra, tsy mahay mamaky teny no tsy nianatra koa fa dia juste hoe mahay soni dia aza mieritreritra an'izay fotsiny hoe za tsy mahay dia mionona amin'izay fa mila mihetsika.